Rampitso folome kosa no ankalazana ny andro iraisampirenena ho an'ny aretina lupus. Isy ny famelabelara-kevitra ahafantarana misy kokoa momba ity aretina ity etsy amin'ny hôpitaly be felatanana. Ny fikambanan'ny Société Malgache de Dermatologie sy Club Lupus Madagascar no mikarakara ny hetsika. Ny lupus dia aretina mbola maro ny tsy mahafantatra azy. Olo amin'izay vaovao ny fahasalamana azy hatrany dia nanatanteraka fitsaboana maimaim-pony natao Moramanga ny fikambanany Médecins de l'Océan Indien nandritry ny 10 andro. Tafakatra hatrany amin'ny ray alina mahery ireo marary ny sitraka izay fitsaboana sy nandoavam-bola izay. Mbola tiana Rarivosona no mitatitra ny vaovao. Ireo sampandraharaha rehetra izay nisy teto amin'ny hôpitaly be teto Moramanga nandritra ity iraky ny Mission de l'Océan Indien atarian'ny Dr Firoz Koitraty dia nilarana avokoa nandritra ny aro maromaro izay efa nandalovan'ireo dokotera teto. Raha teto amin'ny fitsaboana maso ohatra dia nisy ireo nilahatra hatramin'ireo ora maraina ka voaraiso aman-tsara tokony ho tamin'ny 12 ora sasany atoandro. Toraka izany ihany koa ny teo amin'ny resaka fo izay manana olana teo amin'ny tositra no tena betsaka satria ny 7,900 marary nisy 500 noraisin'ny Dr Eliana ohatra dia voan'izay avokoa. Tsentsina le lalan-draha amin'ny fo iny, azonao le mamelona amin'ny fo dia mangana. Iny mangana iny tsy miverona tsony. Dia memangana le fonao mijanona izy rehefa avy eo. Mazava. Satria ny tension voka-dratsy ny tension dia voalohany ny aty AVC dia lelana reny na miraikidraikitra ny lelanao na mavesabesatra ny ilany havia, mavesabesatra ny ilany havanana. Zay avy amin'ny fahatsentseman'ny aty amin'ny atidoha na tsentsina ny lalan-draha aty na vaky le lalan-draha. Faharoa, ianao zao efa manao solomaso, mety vokatry ny tension koa zay maso zay. Roa andro ny alohan'ny tsy farananiraka any Moramanga dia nandidina ny 5 arivo ireo olona nanatona ireo mpitsabo. Tokony ohatra ny ray alina io hatramin'ny rahampitso alarobia araka ny fahazavana. Fahombiazana noho izany ity iraka faha-30 teto Madagasikara ity. Be dia be moa ny olona marary fany amin'ny 5 arivo zao ny olona fantatrany zareo tsaboina amin'izao tsika miteny zao. Zareo tokony fantaritsika camion anankiray dia feno fanafafana fotsy matetika ary io 75% io dia tapitra. Le camion semi-remorque gratuit daholo gratuit tena tsy zavatra. Grâce à M. Daniel Ismaël et M. Ferid Mabouboli. Tena tsy androavam-bola mahitsy ny zavatra io. Anisan'ny niasa mafy ihany koa tamin'ny tindry amin'ny toraka ity ireo mpitsabo mandidy satria niisa roa ireo bloc izay niasahan'izy ireo tsakitsanina fanidina ny 720 teo eo no tanterahana ka olan'ny hernie teo amin'ny zazalahy, ny goitre sy ny fibrome no tena betsaka indrindra.